Indray andro ny niady hevitra ny omby sy ny kisoa. Ozony ny kisoa tamin'ny omby hoe mba samy biby ihany tsika sialahy, samy fihinan-draha olombelona ihany. Fa nahoana ny omby no ireharehan'ny-draha olombelona? Rehefa misy maty dia omby ny vonoina, rehefa misy famadihana dia omby ny vonoina, ny mpanan-karena dia ny omby ny vonoina. Ny atao hoe manan-karena be dia izay manana omby betsaka, fa tsy izay manana kisoa betsaka. Dia ny alina ny raha omby ny kisoa. Dia namaly anazy ny raha omby nanao hoe lazaiko anao tsara ny itiavan'ny olombelona anahy. Rehefa velona ako dia manome ronono, mitarika sarety, miasa tanimbary. Rehefa velona ako manao asa maro itiavan-draha olombelona anahy, izay no itiavany ahy. Ianao, rehefa maty ihany ianao vao ilain-draha olombelona vao manome soa azy, rehefa maty ihany ianao vao hena. Ny omby manao soa mandritra ny androm-piainany rehetra ho an-draha olombelona. Ny kisoa rehefa maty izy vao manao soa ho an-draha olombelona. Ny omby sy kisoa resahako eto dia isika rehetra zanaka, ary raha olombelona dia ny ray aman-dreny. Ny zanaka manao an'ilay toetran'ny omby ao anatin'ny tantara dia ireo zanaka mikarakara ny ray aman-dreniny sy manome hafaliana azy mandritra ny mbola andro iainany. Ireo zanaka manao toetran'ny kisoa dia ireo zanaka rehefa maty ny ray aman-dreniny vao manahelo mafy nanao hoe tahak'izay, ka manao ilay hoe maty vao raha-mahalala. Fantatsika tsara fa 5 amby dimampolo taona dia efa miareraka ireo ray aman-drenitsika ankehitriny. Ny ainako izany, ny ainana namako maro, ary todihako aminareo rehetra velony ray aman-dreny. Sainy kely anie, firy taona ny rainao na ny reninao zao mandra-pahatonga ny 5 amby dimampolo na 90 taona eo. Mbola misy fotoana ve ianao hanomezana fitiavana azy? Atsipy ny tady any an-tandroky ny omby, atsipy ny teny amponao mahalala. Satroka ianao ho malagasy vanana.